mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotona valina maoly. Fanamirahaba antsika riavaka malalatra ity sabotsy fa 20 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika nio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina toko fahaenina andininy 10 ka hatramin'ny 20. Efesianina toko fahaenina andininy 10 ka hatramin'ny 20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany, tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamasinana izao dia amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Mifahary ary, kasika ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafy ny rary no fiarovany tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampiny izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazonareo hamono ny janatsim-pika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho ahy koa mba omena ahy ny iloabava amin'ny fahasahiana hampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahinao toy izay mety ho teneniko. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Kristianina mitafy ny fiadin'Andriamanitra. Mpino mitafy ny fiadin'Andriamanitra. Ny isan'ny zava-dehibe rehefa ko malala amin'ny fiainan'ny olombelona ny atao hoe fitafiana. Ary hatrany am-boalohany mihitsy dia any amin'ny bokin'ny Genesisy dia efa resaka fitafiana. Raha vao nanota ny olona dia menatra izy hoy ny Genesisy toko 3 dia nitafy sikina ravin-kazo na ravina viavy mosy. Manatoerana lehibe ny fitafiana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona hoy isika. Ny fitafiana dia hamantarana ny maha izy azy ny olona, hamantarana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina, ny andraikiny. Misy ny fitafian'ny mpanjaka, misy ny fitafian'ny olona ambony, misy ny fitafian'ny tantsaha, ary misy ary ny fitafian'ny mpiandry kisoa tahaka izay hitantsika amin'ny tantaran'ilay zanak'Adala. Manondro ny maha izy azy ny olona ny fitafiana. Ny fitafiana koa nefany dia tena fiarovan-tena amin'ny atsika, amin'ny hafanana, amin'ny zavatra mety manimba ny hoditra na ny nofo, dia fitafiana dia mety ho fiarovan-tena. Ny fitafiana koa dia mety manome endrika sy bika ny olona. Mety ho manome endrika sy bika ny olona ny fitafiana fentina mianjaika, fitafiana mihaja, miseho eny imason'olona na fetina mandray olona na koa manatrika fanasana. Fitafiana dia mety ho manome bika, maneho ny maha izy azy ny olona, mariky ny fanajana-tena, fanajana ny hafa. Eto dia fitafiana hafa kely mihitsy no resahan'i Paoly tokony hitafian'ny mpino. Toy izy manao hoe tafio ny fiadin'Andriamanitra. Mpino mitafy fiadina. Raha ny tentsika hoe fitafiana nefany dia farafahakeliny ny heviny dia izao. Zany rehetra zany dia manamarika ny fitafiana hoe mihaja, inona koa manamarika ny maha izy azy ny olona. Fa
raha tena jerena de zao ny fitafiana de milaza ny zavatra hita eny amy tena, hita miariary eny amy tena ny fitafiana, hita eo ivelany. Raha amy teny zany ny masina hoe hitafio le fiadiana de atovy hita eny aminao io fiadiana io. Tsy misy olona amy teny manao hoe za mitafy ny fizim-boridana raha tsy hoe olona tsy ara-dalàna ka ny say, fa matoa ny olona amy teny manao hoe za mitafy de hita eo aminy le fitafiana ary azo tsapaitanana aminy eo amy tenany. Zay mahasamy hafa ny voambolana hoe mitafy sy manana. Raha toka mitenitsika hoe manana asa manam-bola na manana akanjo tsara de zao mety ho tsy eny aminao le fitafiana lay zavatra anananao fa any an-trano fa afaka miteny foana hoe za manam-bola fa any amy banky, manam-bola fa natsaniko any an-trano, na manana boky aho fa tsy netiko ety amiko, manana fiara fa tsy netiko ety amiko. Fa rehefa miteny hoe hitafiana de milaza zavatra tsy azo sarahana amy tena, mihoatra lavitra no miteny hoe manana zany no hevitry ny teny hoe mitafy. Raha miteny zany Paoly manao hoe hitafio Jesosy Kristy dia samy hafa miteny hoe manana an Jesosy Kristy aho. Lay hoe mitafy an Jesosy zany tiany Paoly ho tenena de ny hoe atovy hita eo ivelany mihitsy, ataovy azo tsapaitanana, ataovy hita eo aminao fa hoe io ianao mitafy tahaka ny fitafiana, hoe io ianao manao akanjo fotsifotsy dia hita zany lay fitafiana. De tahak'izay Jesoa eo amy fiainany mpino. Raha mitena hoe zange manana an Jesoa de fa zao najango kely any am-piangona aloha Jesoa androany fa kristianina lahady alatsinaina efa tsy kristianina tsony de napetrako kely indray aloha Jesoa. Fa ny fitafiana de tena milaza zavatra eo aminao, tsy azo sarahana aminao, azo tsy apaitanana. Eto ary Paoly de manazava manao hoe hitafio lay fiadian'Andriamanitra, milaza zavatra hita eo aminao zany. Tsy azonao ampiasai ny fiadiana io raha misaraka aminao. Zany hoe rehefa miteny zany Paoly manao hoe ianao aty am'izao tontolo zao de zao tadidio tsara fa manangoly lay ny devoly, manangoly lay hoe manangoly de zao mahatonga anao tsy afaka manao na inona na inona, mahatonga anao tsy mahetsika, mahatonga anao tsy mahavita zavatra, mampalemy anao. Zay ny asan'ny devoly, manao zay hampalemy anao. Nahoana moa hoe malemy? Ny olona nomen'Andriamanitra, ny olombelona de nomen'Andriamanitra herety miasa, na hery ara-tsaina io, na hery ara-batana io, na hery ara-panahy io. Azany hery zany dia omen'Andriamanitra ny olona, hanaovan'ny olona ny soa sy ny tsara. Zay ny planin'Andriamanitra momba ny olombelona. Eo mamarina lay fomba fiteniny Jean-Jacques Rousseau manao hoe ny olombelona nge tsara tany am-boalohany, fa ny nanimba ny olombelona nge de ny fiarahamonina, fa ny olombelona nge tsara tany am-boalohany ary afaka manao ny tsara izy. Fa rehefa mipitehy ny fiarahamonina ny olombelona, mipitehy ny zavatra manodidina azy ny olombelona, nafindra ny fiarahamonina tamin'ny olombelona, ny faharatsiana rehetra, fa voateraka ny zaza marina tokoa fa mety ao anatin'ny olombelona ny fitiavatena, fa tsy tonga aminy hoe misy olona mamono olona ho azy, misy olona mangalatra ho azy, fa ny fiarahamonina nampianatra ny olona nangalatra. Ny fiarahamonina hoy Jean-Jacques Rousseau natonga ny olona ho ratsy toetra. Fa izao io fiarahamonina io zay ampiasainy le ratsy ka manangoly. Zany hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny olona lay ratsy, na eny amin'ny fiarahamonina lay ratsy, eny amin'ny rivotra lay ratsy ho Paoly eto de zao manangoly izy, manao zay tsy ahavitany olona ninninina izy, manao zay tsy ahavitantsika na inona na inona. Lemeny ny saitsika, lemeny le ratsy ny saitsika, hoe zany ve de takatry ny sainao, zany ve de mba vitanao, inona koa zay vitanao eo. Lemeny lay saina, ary lemeny amin'ny lafiny koa hoe asiny zavatra maro samihafa, mandoto lay saina, maka ny heritsaina, lasa heritsaina tokony heritreretana zavatra tsara de lasa heritsaina lanina amin'ny fieritreretana zavatra ratsy. Malemy, ngoly lay saina, ka vitan'izany ihany. Lemeny koa lay vatana,
tsy afaka manao na inona mihoatra noho zany aza le menik'io lay fanahin'ny olona ka malaina fanahy malay mihetsika fanahy tsy tia vavaka fanahy tsy mana fikasana anao ny tsara fanahy tsy afaka mieritreritra akory hoe inona moa ny antom-pisiko hoy Paoly eto manao hoe io devoly io na io fanahy ratsy io eny amin'ny rivotra io de manao zay ampalemika tsy afahana manao tsy afahana mihetsiketsika anao ny tsara afahana mihetsiketsika ifampahery afahana mihetsiketsika izara fifaliana afahana manao zavatra ho an'ny hafa afahana manao ny asa fanompony indrindrindrindrindrindra afahana mity an'Andriamanitra afahana mity ny hafa miamalemy de hoe Paoly manao hoe tafio ny fiadian'Andriamanitra tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra tsy fiadian'olombelona fa fiadian'Andriamanitra raha tsorina fiadiana avy amin'Andriamanitra de tafio zany ataovy hitan'ilay ratsy fa eny aminao io fiadiana io zava-dehibe aloha zay raha miteny Paoly amin'ny tafio dia ataovy hita eny aminao reo fiadiana reo de tany sainy moa zany lay fiadiana ny sary ataony de zao ka voambolana rehetra ampiasaina hoe skino hoe kiraroy de milaza fitafiana avokoa reo rehetra reo de izy manao hoe inona ny fitafiana voalohany indrindra de ity ny fahamarinana kiraro skino io rehefa mitenitsika hoe sikina teo amin'ny soratra masina reo moa zany fomba fitafy mahazatra ny olona tamin'ny vanim-potoana ny antikité reo ny olona rehetra dia misikina hoe skino fahamarinana ny valahanareo ny olona misikina de olona voninkiasa ny olona de teo amin'ny jiosy de akanjo lava be zay ny fanaovana dia rehefa ohatra ka hiasa dia somary foritra de fatorana ary de sikinana lay lamba zany hoe ny olona efa hirotsaka hiasa amperinasa no misikina ny fahamarinana no misikina zany eto zany raha toy ny olona ka vonina ny asa eo ampanaovana ny asanao zany de zao ny zavatra tsy maintsy ho tafianao tsy maintsy eny am-pelatananao ary tsy azo sarahana ampino de ny fahamarinana vonina ny asa ve ary aminao am'izay asa rehetra ataonao de sikininao hita eny aminao lay fahamarinana ary dia ozy manao hoe ampy ve zay aoka ho hita aoka ho sikina miazona ny akanjo rehetra miindrika ny akanjo rehetra zay le hoe sikina dia ny fahamarinana fa ny faharoa de zao ny fitafiana faharoa de zao aoka ho hita eny aminao ny rariny fanohitra am'lay azadolona lay hoe marina sy rariny ny marina zavatra ara-talàna ny marina zavatra tsy miova ny rariny kosa miova rakaraka ny toe-javatra miova rakaraka ny fitsangan-javatra ny rariny de izy manao hoe tafio koa le rariny ho fiarovana ny tratra raha miteny Paoly eto hoe tratra de ny tiany tenenina de lay miaro ny fonao io miaro n'lay taova sary bidy lay nataon'ny Paoly hoe kardia miaro lay fony tempo lay fo zay mora simba lay fo zay mamelona le fo zay ndraindray koa raha tenenina hoe mitadidy de arovana amin'ny rariny io kristianina zany de zao sady olona manara-dalàna nefa koa tsy olona legalista zany olona tsy miraharaha fa hoe rehefa io de io de io de io tsy zay loatra olona tsy baranahana izy satria misikina fahamarinana fa nefa koa tsy andevozona inona na inona tsy andevozon-dalàna fa mieritreritra hoe ny olona koa nge mba nofo mba mety marary mba mety ho mila tambitamby de arovy am'izay tafio zay rariny zay de hoy Paoly manao hoe ka vitan'izay ihany tsy maintsy mikiraro koa ianao io tongotra io dia kiraroy ny fahavonona mpana ny filazantsara ny tongotra ve io le mandehandeha ahoana no ahafahanao manao ny asa rehetra raha tsy eo ny tongotra ary rehefa vonina andeha ianao de zao aoka hoeny am-pelatananao ny filazantsara ny fihavanana tsy hoe olona mpanompon'Andriamanitra lava tongotra nefa lava tongotra miady aman'olona
tongotra mandehande nefa tongotra manakatrady, tongotra mandehande nefa tongotra tsy vonin-kiavana amin'ny hafa fa ny filazantsara ny fihavanana, tongotra mitondra atsika ho amin'ny fitaomana ny hafa, hanatona ny hafa. Zay ny tongotry ny mpino tiavako malala. Ny tongotry ny mpino dia mikiraro eny amin'ny kiraro fihavanana, tsy tongotra anakatrady, tsy tongotra andeha hiady, tsy tongotra andeha himaona hanao ratsy, fa tongotra mikiraro ny fihavanana. Zany hoe zay andehananao de zaranao fihavanana, zay andehanan'io tongotra io de zaranao fihavanana. Dia zava-dehibe ny havana ny hoe mikiraro ny fihavanana ny tongotry ny olona, ary fanampy zany rehetrany de zao izy tano ny finoana ho ampinga. Zany hoe tsy maintsy manana ampinga eny an-tanana. Ny tongotra mikiraro fihavanana, fa ny tanana kosa manana ampinga. Zany hoe karazana fitaovana fiarovana ny vatana lay ampinga. De izy manao hoe tano ny ampinga, ny finoana ny ampinga azahoanareo ny miaro mamono ny zana-tsipika nefa n'lay ratsy. Ny tanana zany dia mitondra ampinga, mitondra lay fitaovana mety miaro ny vatana amy zana-tsipika zay mirehitra mihitsy, mandoro alefa n'lay ratsy. Iny zay ampinga zay ny finoana. Ary ny finoana dia zavatra oharina amin'ny ampinga. Ny finoana zany de zao velona tahaka mihetsiketsika ny ampinga de oharina am'izay ny finoana. Finoana zany de zao tsy zavatra tsy mihetsiketsika akory, tsy zavatra statika fa zavatra dinamika, zany hoe zavatra velona, zavatra miasa, zavatra azo ampiasaina. Fa tsy hoe ny finoana zany dia zay mahatonga azy hoe ampinga. Zavatra natao hiasa, natao ampiasaina mihitsy. Ny finoana de fitaovana natao ampiasaina, ary ny tanana no mitondra azy. Paoly tsy miteny hoe kiraroy ny finoana, fa kiraroy ny fihavanana ozy, ary raisy kosa ny finoana ampiasao ho tahaky ny ampinga izy. Zava-dehibe zany ny fananana finoana. Raha ohatra ka lava tongotra mandeha mihavana aman'olona kanefa tsy manana ampinga de zao resy ihany, satria be de be ny zana-tsipika. Andeha hihavana aman'olona ianao kanefa ny be de be ny olona makahala anao de raiso ny ampinga, raiso ny finoana. Olona manana finoana, manaja ny fahamarinana, tia rariny, manao zava-dehibe ny fihavanana. Ary izay mbola nohizany azy toy izy manao hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Raiso inona indray zany no mikasika ny fiarovan-doha? Inona ny famonjena? Ny fahazahoana antoka fa voavonjy ianao. Ao anatin'ny lohanao de mila mahazo antoka ianao fa voavonjy. Ny mibaiko ny sainao de ny fahazahoana antoka fa voavonjy ianao. Zany hoe rehefa miatrika ny fiainana isan'andro anao de tokony ahazo antoka ny sainao hoe za nge voavonjy. Miainga amin'izay fahazoana antoka ny famonjena zay, ny tetikady rehetra atao, ny tetikasa rehetra atao, ny fandaminana atao de miainga amin'ny hoe za tompo de voavonjy, za tompo de tianao, za tompo de mpandresy. Mativa marantsika ry havako malala. Inona koa no asain'ny Paoly ho tafitsika? Toy izy manao hoe azao raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Manana ampinga ny olona tanana ankavia ary manana sabatra izy amin'ny tanana ankavanana. Ny tenin'Andriamanitra no sabatry ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra no ahafahanao mamono ny fahavalo. Le tenin'Andriamanitra zany ny tena. Sisa rehetra de fiarovan-tena avokoa. Reo zavatra ny tenenina rehetra reo, na io ny fahamarinana isikinana, na io ny kiraro anaovana amin'ny fahavonona, kiraro entina miaro, ny tongotra entina mitovy fihavanana, na io ny ampinga eny an-tanana, zay ny finoana, na io ny kasika na ny satroka de ny fahazahoana antoka ny famonjena. Fa inona kosa no ahafahanao tena miatrika mamono la ny asan'ny fahavalo? De zao, inona lay sabatra, inona le tena fitaovam-piadiana hoentinao miatrika ny asan'ny fahavalo? Ny tenin'Andriamanitra.
tsy kisendrasena kenge tenenany paoly an'io e jesosy raha nalain'ny devoly fanahy a de inona nentiny nandresy ny fakapanahy ny tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra nalain'ny devoly fanahy sy tany anefitra de inona nampiasain'i jesosy tenin'andriamanitra le avako malala hoy ny tenin'andriamanitra oety hoe tavio ny fiadian'andriamanitra efa nomena antsika ara ny fiadiana dia tsarovy fa natao andresy ianao natao nandresy isika ao anaty sikina ao amintsika ve sikinantsika ve ny fahamarinana mpanompon'andriamanitra voany nandeha amin'ny fihavanana ve isika olona mahazo antoka ny famonjena ve isika eny am-pelantanantsika ve ny finoana fa mato atsika ary tia atsika andriamanitra ary ny fiainantsika ve voninandeha araka ny sitrapon'andriamanitra tafio avokoa ny fiadian'andriamanitra dia mahafahatra ianao ary mahery ianao de tsy ngolen'ny fahotana akory tsy ngolen'ny zao tontolo zao tsy anangoly ianao akory satana fa anananao ny hery rehetra de afaka mandroso ianao mpandresy amin'ny fiainanao isan'andro hivavaka sika tompo ao misaotra anao zahay fefanomenao anay ny fiadiana hoentinay mandresy ny fanangoleny lay ratsy zay eny amin'ny rivotra tsy olombelona ny fahavalonay fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra tsy olombelona ny adivanay fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra tsy ny mpanota ny adivanay fa ny ota de efa nomenao anay tompo ny fiadiana hoety mandresy ny fanahinao masina no fanahy endry mitarika anay ahafahanay mandresy amin'ny fanangolen'ilay ratsy de mivavaka izay tompo ampahirezo mba ahajoro hatrany mivavaka izahay ataovy mahery mba ahatsiaro fa enao Andriamanitra de efa naniraka ny zanako malalanao ho tafinay zay fiadiana tsara indrindra de ianao Jesosy de ny finoana ianao efa nomena anay zany ka de ampahirezo zay tompo ay ampiasa ny fiadiana zay nomena ho tafinay de mivavaka zay tompo am'izao herinandro mifaranay zao misaotra anao fa teo ny lafin-javatra maro ny sedraina namakivaky ity herinandro tapitra ity ary zao volana madiva hifarany zao de noho ny famindramponao ny matoy zao anay de mametraka ny herinandro vaovao am-pelantananao zay tompo herinandro hifalianay herinandro hanomponay herinandro handresenay fa nataonao andresy zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy amen